kafy girly tips sa le fandaharana natokana antsika vehivavy indray no arahinao zao de malasanao sady tia ampiandohana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ho amin'ity androany ity de vahiny mahafinaritra be no miaraka amintsika eto tsy izy akory izany fa i Barbie mino fa fantatrareo izy ao amin'ny TikTok moa zany no tena afantarantsika anazy de miaraba ny Barbie de tonga soa eto amin'ny fandaharana efa miaraba ny mpanaraka amin'ny fandaharana rehetrarehetra de miaraba ny idealy de misaotra betsaka nanasana teto amin'ny fandaharana ianao ny saora nananaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana avy hatrany de ho atomboka ny fantaniana izay mety hoe manitikitika anareo ihany koa hoe izakay ny tena anarany Barbie satria raha vao mahitanao fotsiny olona zao de to de izay ny antsoiny olona anao hoe iny Barbie fa mety anisany manitikitika ny olona ihany koa hoe iza ny tena anarany Barbie andoniana Francia no tena fihetsonanako fa Barbie pseudo rehetra ihany ny olona moa araka ny teneniko teo hoe ny olona vao mahitanao de tena hoe manana allurana Barbie zay mitovitovy endrika amin'ny Barbie moa zany ina ny tena nahatonga anao hoe anana an'izay personnalité zay efa hatrany amin'ny fahazazako de efa nampiakanjo mamanay ohatra ny Barbie foana zany hoe manao t-shirt manao robe mitondra cartable ohatr'izany de misy an'le logo Barbie ny foana de nanomboka tany le izy no efa anarana am-petany ray kilasy ny mpampianatra na hoe Barbie satria hoe Barbie daholo zany zay nafonina cahier na trousse na inona de Barbie foana zany hoe tena mpakafy Barbie mihitsy tany hatramin'ny mbola kely zany oui amavehivavy anahy moa zany de poupette foana ny kilalaoko tamin'ny mbola kely de lasa tiana le Barbie lasa tiana ho azy moa araka le nazavaiko teo mamanay koa tena trone nataony an'izay mihitsy de lasa tiako azy le izy amin'izay resaka hoe Barbie zay hatrany efa nahazo ataoko hoe kritika tamin'ny olona ve ianao hoe efa libe zao de mbola manao allurana Barbie ihany oui ny olona tsy maintsy mikritika foana nge na inona ataonao na ohatra raha hoe tsy nanao fekanjo ohatr'izao de tsy maintsy mahita tenenina foana zany ny olona na zay ataonao rehetrarehetra tsy maintsy mahita kritikena foana ny olona de tsy maninona fa raisina zay tsara de moa zay ratsy moa zany de bon anarinano ve ianao mety misy fotoana hoe tsy hanao look Barbie tsony en fait tena marina le izy tsy hoe io Barbie de andeha angala tahaka amin'ny Barbie tsy izay le izy fa efa ohatr'izao foana fekanjoko hatramin'izay de ny olona moa zany mahita an'le hoe tia lamaody sy ohatran'izany de efa niraisina koa le anarana apetaka hatramin'izay de izay nahatonga an'le izy fa tsy hoe miakanjo de hoe andeha andika ny Barbie fa efa ohatr'izao foana le style hatramin'izay de ohatran'ny hoe sendra nitovy ve de voilà de tsy haiko hoe avec le temps ve mety hoe iova le izy tsy fantatro fa mety hoe raha ohatra kosa hoe à 50 ans ngamba mety hoe tsy akafi rose be tsony tsika zao vao mahita anazy de manao akanjo rose foana izy ny fantaniko manaraka de hoe ny akanjo anaovanao isanandro ve zany tsy maintsy misy touche kely rose foana sa hoe androany zao de rose ny akanjo nanaovanao non tsy voatery tena tsy voatery mety gaga zao ianao raha teneniko hoe ny couleur préférée rouge aloha vao rose bon surtout raha hoe akanjo zany tena tia rouge be de non tsy voatery arakaraka an'izay mood nisy fotoana moa ny sendra hoe nijery ny profil-ny Barbie tao amin'ny TikTok de nisy commentaire zay hitako hoe perruque sa tena volo ilay volo de asa hoe eto angamba no amaliny Barbie anareo an'izay ho anareo zay hoe ny andro fatratra an'izay fantaniana zay tena volo be mihitsy merci tena be de be mihitsy ny commentaire amin'ny teny hoe perruque sy ny ohatr'izay fa kay tena volony zany tena volo maharitra do firy ianao manisa anandro adiny ray sasany tena hoe vao fiao anatin'izay daholo ny hatramin'ny akanjo ny maquillage eto moa tsy hitanareo tsara ny maquillage fa
takonao anaty lesson-maso tena tsara be mihitsy enao ihany maki tenanao. Isan'andro zay ihany maki tenako fa rehefa hoe andro any zao mba fahinareo de mba naka maquilleur. Ok arany. Ny fantiriko manaraka de hoe any aoriana any na tsy haiko hoe efa nivecuenao ve ity fotoana iray ity hoe nisy fotoana ve efa nifanena tamina ataoko hoe Barbie humaine na eto an-toerana na any ivelany moa zany de comment tu réagis raha ohatra ka hoe mifanena aminazy ianao? Faly satria hoe mitovy zany le zavatra tiany. Efa nisy fotoana en soirée de misy vehivavy za koa tena tia Barbie be de manantona de mahafinaritra be. Na tsy hoe Barbie humaine ihany ara fa maha hoe olona tia lamaody anako de rehefa mahita olona hoe tena hoe style be de ohatriny hoe misy inona moa zany filazan'izany ohatriny hoe coup de cœur de misy tsy mety ananako le mots ohatriny hoe faly be zany ianao mahita an'le olona tena ohatriny voilà coup de foudre ohatriny manana coup de foudre ianao mahita an'le olona hoe wow de tonga de faly. Nisy fotoana ve tamin'ny ianao teny an-dalana de rehefa mahita anao ny olona de ahoana ny fihetsika ny olona hoe ino Barbie ve sa hoe mijerijery fotsiny sa hoe arakaraka le olona misy koa tsy tia de misy ny tia de bon mahafinaritra foana. Ny olona koa tsy maintsy miteny foana oui. Inona ny ataoko hoe zavatra tsy maintsy ao anaty na tsy voatery anaty pôketranao fa inona zavatra tsy maintsy hoe hitena aminao isan'andro? Raha hoe ny ao anaty pôketra raha hoe resaka lamaody raha hoe za tsy maintsy mitondra lunettes de soleil aloha satria tena sensible be ny tarehako tsy mahazaka masoandro ako sy ny masoko de ankoatran'izay crème de rouge à lèvres. Zay. Ie, mazava loatra. Ie. De fitaratra kely. Ny osina telefony kara efa misy fitaratra mihitsiny. Efa andresaka an'izay ihany ianao hoe tsy mahazaka masoandro ny tarehy de teo koa nefa maquille isan'andro ianao zany? Maquille oui sauf angamba rehefa mandeha salle de sport. Fa le maquillage eto eny efa maquillage foana mona gloss fotsiny arako de oui maquille isan'andro zany. Ahoana ny hevitrao mahakasika an'le hoe tsy maquille isan'andro fa manimba tarehy sy ny ohatr'izay? Rehefa manao soin tsara ianao de mety. Raha authentique izy tsy maninona? Raha authentique izy tsy maninona satria reny ange misy hoe afaka jerevanao misy an'le notice kely iny hoe de hitanao eo mety aminao sa tsy fa mila karakaraina be nefa le tarehy fa tsy hoe hanao maquillage de tsy se démaquiller tsy hanao skin care de tsy mety. Ok, arany. Miala tsiny amin'ity fomba fiteny ity hoe tsy mandray ravindena hoy ny fitenenana de anao ve tafiditra ao anatin'izay? Tsy tafiditra ao anatin'izay satria déjà de 1 za mipetra jery tsy ho afaka hoankiniko amin'ny femme de ménage daholo ny zavatra rehetrarehetra ny sakafoko zao ohatra ny za ihany manao anazy rehefa zany ao an-trano de tsy tafiditra ao anatin'izay. Ie sady vehivavy ihany koa ny hitako tao anaty commentaire mantsy zay de zay ihany koa no antony hoe nametrako an'izay fantany izay hoe ianao hoe mba manao raharaha sy ny ohatran'izany fa kay zany tena manao raharaha. Sady mahafinaritra anahy manao raharaha. Oui rehefa week-end ka tsy miasa de mienohira sady manao raharaha mandamy trano tena nisan'ny zavatra mahafinaritra. Eny ary ity fantany ity tsy haiko afaka valianao fa afaka tsy valianao ihany koa satria matetika moa zany fantaniana izay apetraka eto de matetika hita any anaty commentaire foana hoe efa niteraka ve efa nanambady matetika mantsy ny vahiny izay tonga eto aminay de tsy tiana hoe apetraka izay fantany izay fa apetraka any aloha de afaka mamaly ianao de afaka tsy mamaly fa tsy maninona mihitsy.
Inona le fanontaniana? Hoe efa teraka ve efa manambady ve? Non, mbola tsy manambady dia mbola tsy niteraka. Hita amin'ny paoziny kosa angambany izao hoe mbola tsy niteraka izy satria tena mbola hita tsara hoe mbola tanora. Dia zay angambany ataoko hoe resadresaka niarahana tamin'ny Barbie teto mialohany amaranantsika tena hoe amaranantsika ny fandaharana mihitsy dia aleoaloha ny ampalaovintsika défi kely Barbie satria ny eto aminay moa rehefa hoe mandray vahiny dia tsy maintsy ampalaovinay défi kely eny tsy tena hoe défi be makaizina moa zany fa milalao no tena atao eto ny défi ampalaovintsika azy dia izy moa zany efa hitantsika ny amin'ny réseaux sociaux any hoe mandihy sy ohatran'izay fa androany izy asaintsika mandihy ihany fa tsy ohatran'ireny hitantsika eny amin'ny réseaux sociaux ireny fa ataontsika miavaka kely mihitsy dia asaintsika mandihy gasigasy izy zany tsy haiko hoe andihy soroka ve izy eto tsy haiko izay ataony aminareo eo fa ataontsika hiaraka hijery anazy manao an'izay dihy gasy izay. Dia izay ny défi izay nahitantsika ny Barbie Nadia moa zany ohatr'ireny zany izy ohatr'ireny izy rehefa hoe mandihy an'izay dihy gasy izay dia izay ihany koa noentintsika mamarana ny fandaharana androany dia makasitraka be dia be an'ny Barbie nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana dia omentsika fitenena farany izy hoe sody misy hafatra tianao hampita indrindra moa zany ho an'ny vehivavy satria dédié kokoa ho an'ny vehivavy ity fandaharantsika ity. Nareo ny sorana nanasana teto amin'ny fandaharana, merci beaucoup fa tena mahafinaritra be. Dia ny hoe hafatra ho an'ny vehivavy angamba dia hoe izay tianao atao satria ninona ataonao eo ny olona tsy maintsy hiteny foana. Ny tena tiako hatongavana moa zany dia eo amin'ilay fatokisanteny hoe matetika mantsy ny commentaire azoko mangataka conseil hoe zako tenen'ny olona hoe diso ngeza loatra za tenen'ny olona hoe diso mahia loatra ohatrany dia tiako tenena hoe na mahia loatra ianao na ngeza loatra ianao ny olona tsy maintsy miteny foana fa à partir du moment hoe mijery fitaratra ianao ka mahafinaritra anao ny zavatra hitanao amin'io fitaratra anao io dia manana confiance en soi ianao dia tout commence par là zany dia na reny misy monde reny raha ny critiquen'ny olona nge tsy afaka misy-échapper amin'izay tsika dia izay angamba ny hafatra. Ie makasitraka be dia be an'ny Barbie dia izay zany ny hafatra avy amin'ny Barbie tena hafatra mafonja be tena hoe ho antsika vehivavy mihitsy satria izay confiance en soi izay tena ilaina be ho antsika rehetrarehetra dia izay zany ny hafatra avy amin'ny Barbie dia izay koa mamarana ny fandaharantsika amin'ity androany ity dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia manaraka indray ny fotoanantsika dia veloma dia mirary soa.